Misy zava-miafina reky mba ho zaraiko atsika e. Manao mpankafia mpanaraka an'izao fandaharagna eto zao. Ny zava-miafinao resaka eto dia ny zava-miafin'ny vato. Mety gaga ianao hoe ahoana indray zany. Tamin'ny fotoana maty Lazarosy efa tonga teny ampasany Jesosy, mialohan'ny nanganany azy tao ampasany, teny anankiray no teneniny hoe esoro izy izy ny vato. Raha malagasy ianao mahay tsara an'izay tantara zay ny litera vato dia misy hoe V aloha reny voalohany. Ny V voalohany secret zay mba zaraiko eto voninahitra. A faharoa avonavona. T fahatelo tahotra. Ary ny O osa. Ireo matetika mahatonga ny fiainan'olona anankiray micoince, tsy mandroso, tsy mievolue, satria misy vato manaro anazy, misy vato mihazo anazy eo ampasany. Possible zay mahatonga anao tsy mahita azy, tsy mahita vady, tsy mety tafavoaka amin'ny fitadiavana, satria misy vato ao. Fitiavam-boninahitra, avonavona, tahotra sy fahosana. Mila ialana reo tompoko, mila délivrer am'ireo anao androany. Ho hitanao fa hitsangana avy ao ampasany ianao. Rehefa nitenenina Lazarosy hoe esoro ny vato, teny ray monja ny lazain'i Jesosy hoe Lazarosy mivoaha, tonga dia nitsangana avy ao izy. Raha tianao andaitra aminao kosa ho tenin'Andriamanitra zao hoe voaka mpandresy ianao, esoro ny vato amin'ny fiainanao, fitiavam-boninahitra, avonavona, tahotra, fahosana. Amin'ny manaraka tsika manazava misimisy hoe inona ny détail an'ireo, efa fantatrao aloha izay manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless.